Iarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zanabolana mahakasika an'ilay rivodoza garantsa izay tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny toetr'ny andro eto Madagasikara fa manambana ny nosy rahavavy mifadoka kokoa ato amin'ny rivodoza onde ny fanarahana maso izay efa manomboka mipaka amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny moa ny orana ary ny rivotra ihany koa dia efa mafia araky ny totakevitra na ny données voarahita amin'ity anio ity ho an'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara iny. Raha ny mahakasikasika azy ary tamin'ny anio tolakandro dia tany amin'ny 220 kilometatra andrefana somary atsimo andrefan'ny Itampolona Ampani no misy ny foibe nyity rivodoza ity izay mijanona ao anatina sokajina forte tempête tropicale trano moa izy amin'izao fotoana izao. Ny rivotra miaraka aminy dia 10 kilometatra isan'ora misy tafiotra 520 kilometatra isan'ora mikisaka miatsinanana somary atsimo atsinanana hatrany izy ary mahafaka hatrany amin'ny 13 kilometatra isan'ora. Manoloana izany indrindra dia miova ho toy izao ny fampitandremana na ny filazana loza mahakasika azy ity filazana loza miloko mena loza mitatao zany ho an'ny distrikany Toliara voalohany sy faharoa ho an'ny distrikany Ampani Beloa sy ny any Tsiombe. Filazana loza miloko mavo na loza manambana kosa indray ho an'ny faritra Anosy Betuika Atsimo Benenitra Bekily ary ny any Ambovombe. Manoloana izany ary dia entana hatrany ny mponina anaraka tsy tapaka ny vaovao izay mivoaka avy eto amin'ny foibe famantarana toetr'ny ny andro eo ihany koa ny toromarika omendreo manam-pahefana isa tokony isorohana ny loza mety ho ateraky nyity rivodoza ity fa mifanindran-dalana amin'izay ihany dia mahazo vana kokoa ny rotsakorana amina faritra sasany ho an'ny voan'ny andrefan'ny Madagasikara iny ny tanjaky ny talio ihany koa izay mety hitondra rotsakorana ihany koa any amin'ny tapany varatra andrefan'ny Madagasikara ka manoloan'izay dia manakery ihany koa ny fampitandremana noho ny abetsahany izay rotsakorana izay ka miloko mena izay eo ny faritry melaky menabe ny distrikany Sakara Ankazoabo Beroa ary ny any Morombe. Filazana fampitandremana miloko mavo kosa indray ho an'ny faritry Boeny distrikany Mampikony Borziny Antsoia Analalava izay tombanana miatra ho an'ny Rapitso ihany vokatry ny talio izay tombanana hitondra rotsakorana betsaka. Ny orana andrasana ao anatin'izany dia saika mahery ny 50 milimetatra avokoa ao anatin'ny 420 ora. Manoloana izay rehetrarehetra izay dia entana hatrany ny mponina anaraka ny toromarika izay meny manam-pahefana isa tokony isorohana ny loza ao ateraky izay mety ho fiakaran'ny rano ihany koa amin'ireo toerana nahazo izay fampitandremana izay. Fa ny toetry ny androntsika ary ho an'ny Rapiso vao maraina dia misy hatrany ny orana any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny izay mety ho raikotroka ho an'ny faritra atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra Androy. Misy ihany koa ny orana ho an'ny faritry Boeny Melaky ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe. Mandraondraona ny andro moa ho an'ny ilany andrefan'ny voatany ny ilany atsinanana kosa dia maina ny andro an'ny Rapiso tolakandro misy hatrany rotsakorana any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ary mety ateviny izay ho an'ny faritra Androy sy ny any amin'ny distrikany Ampani mety voakasika an'izay koa ny distrikany Toliara voalohany sy faharoa. Misy ny orana tandrivodraona mety ho raikotroka ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny faritra Sofia ny any amin'ny faritra Betsiboka ny any amin'ny faritry Boeny Melaky ary ny faritry Bongolava sy ny faritry Menabe ny ilany andrefan'ny voatany ihany koa dia mety miandry orana tandrivodraona ho an'izay Rapiso izay ny ambony moa dia maina ny andro. Raha ny maripana voavinavina andrasana amin'izay andro ny Rapiso izay 5 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny voatany. Ny morontsiraka atsinanana kosa indrindra ho an'ny voan'ny atsinanana Madagasikara dia misy fiakarana goavana izay maripana izay satria dia mety tonga hatrany amin'ny 9 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny Rapiso izay. Ho an'ny sabotsy kosa indray ary mbola mitoy hatrany ny orana any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara ary mety mbola manatombo izay satria dia mbola tomanina mitoetra manakaiky ny morontsiraka hatrany ilay rivodoza onde amin'ny andro ny sabotsy izay. Ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara dia mbola mahazo vana hatrany ny orana tandrivodraona mety ho raikotroka indrindra amin'ny tapakandro hariva fa ho an'ny ilany andrefan'ny avoatany kosa indray dia mandraona ny andro mety hisy ny tandrivodraona vitsy indraindray ny ilany atsinanana moa dia tombanana ho maina hatrany.
Ny maripana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay enina amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo any avoatany miakatra hatrany maripana ho an'ny morontsiraka atsinan'ny Madagasikara iny hitantsika any amin'ny faritra Zavaka hatrany amin'ny faritra Ivatovavy zany izay mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany. Ny alahady dia misy hatrany orana ho an'ny tendrony atsimo Madagasikara voakasika ihany koa ny faritra atsimo andrefana, faritra Anosy, ny faritra Androy misy ny orana tanivondraona ho an'ny faritra Sofia diana sy ny any amin'ny faritra Iboeny ary ny morontsiraky ny faritra Imelaky ny ambiny kosa dia mety ho maina ny andro. Raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay mbola mafana hatrany ny andro indrindra ho an'ny morontsiraka avoan'ny atsinana Madagasikara faritra Atsinana sy Ivatovavy izay mahatratra 7 degré celsius ho an'ny morontsiraka andrefana kosa indray dia 30 ka hatramin'ny 4 na 5 degré celsius eo izay maripana izay ho an'ny avoatany dia miakatra hatramin'ny 8 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny alahady izay. Izay ary ny météo tamin'ny tian'io tia raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.